Faly miarahavatsika rehetrarehetra manao live na tatsatsika androany a, live na kafe a. Eo daholy a, aza miala. Miandry olona maromaro tsika hijery a. Ohatran'ny tsisy mpijery mihitsy zany live zany a. Iny efa nisy anankitelo, coucou Yantso a, coucou Miora, coucou a, live na kafe ty, live na tatsa. Ye live na tatsa ty, amaky balana kafe tsika reto hitanareo ato aoriana ato reto a, izy rehetrarehetra daholy a. Am'le ndresahana iny misy a ilay efa lehibe a 40 cm, 3,000 ariary ny anankiray a. Misy a ilay latsa-datsaka 2,000 ariary ny anankiray 20 cm eo a. De misy a ilay kelikely indrindra 15 cm 510 ariary ny anankiray. Afaka mba mahazo metatra ve monsieur Dede? Asitsika metatra mihitsy a. De ho anareo zay aka to de manao JP a, de alefaso ao anatin'ny message ao miaraka amin'ny lieu de livraison anareo. Yantso, coucou. Afaka refesina ve? Ok, miandro metatra vetivetsika de refesitsika. Ao fa ty metatra fa tonga. Vaiko balina ary ty a, ho anareo lay aka. Io ary zao le izy ty, lototsika anankiray. Tovy andro tsinona fa iny izy ray. Ity le izy ty a, tony a ilay 3,000 ariary. De ho refesitsika le izy ao, misy de ampivokely no mandrefy an'ity zavatra ty a. Ho refesitsika le izy a. Ataotsika ato akaiky caméra-ny client mihitsy a. Io, aty amin'ny farany ambony tsika mahita, hitanareo ve ry olombelona, mahita 67 cm. Tsy 40 tsony zany le izy fa 60 cm mahery ny halavan'le izy. Raha ohatra ka atsatoka eto amin'azy le izy menga aty amin'ny tongotra dia tonga ety amin'ny fotopehako ety a ilay izy. Mariana moa fa za 1m71, sendra hoe olona fohy kely indray no miteniteny ao. Ity lina 10 amty tsy mety tompoko. Raha maka mihoatra ny 100 ianao a, vao misy fihenam-bidy le izy, fa raha vao latsaky ny 100 de 3,000 ariary foana. Maka mihoatra ny 100 ianao a, de misy fihenam-bidy a ilay izy. Aka 50 ianao. Ok, alefaso anaty MP ao ara ny numéro téléphone anao a sy ny toerana anaterana azy. 50 amty zany a efa classé ho an'ny Lina Rabeony. Manaraka indray a, aseho antsika daholo aloha le kafe a. Tondray izy a, ilay 2,000 ariary. 2,000 ariary, jereo tsara refesitsika izy io a. Zao ataotsika mitodika makany amin'zareo ihany ty metatra ty, le metatra ataotsika mitodika any. Zao. Io, raha jerenareo tsara ny refiny a, mahita 34 cm. 34 cm ity a ilay 2,000 ariary. Mitovy daholo reo kafe reo fa tonga fotsiny a somary taraikiraiky kely a ny fitombony a. Dia zay mahatonga anazy fa maniry foana ihany izy raha ambolenareo sady matanjaka. Itony izy a deuxième choix amin'ilay kafe zany. Ilay 3,000 ariary izy a ny premier choix amin'ilay kafe. Ity zany izy a 2,000 ariary. Ity indray izy le 500 ariary. Eo aseho antsika anareo. Mitovy andro kafe reo ba kafe niaraka reo a. Fa ilay croissance an'le izy a no tsy nitovy. Raha refesitsika indray zany le 500 ariary miala eo amin'le fotony a, de mahita 25
22 io asehoana ianareo mihitsy. Io zao 20 mahita 22 centimètre. Zay indray ilay 2,000 AR. Ka ay zay le 500 AR azafady tompoko. 500 AR ty. Io tanareo io 22 centimètre. Miandry anareo ary zay iza no alainareo. Mbola ansehoanay foana nareo ohatrohatr'izao le 3,000 AR. Ohatrohatr'izao foana le 3,000 AR. Efa lava tsara. Eo fa lava be. Ohatr'izao. Efa lava be, mbola andrefy anankiray hafa ihany tsika hitanareo hoe firy le izy. Andrefy hafa anankiray hafa ihany tsika ty zao misy anankiray hafa ndray. Atombo. Io amitiaka tsara eo amin'ny fotony dia alatsaka miakatra metatra. Atodio makany amin'zareo any. Firy ny hitany ao? Firy izy ao? 70. Io seoko kely mihitsy aloha le soroko kely ty raviny ty. Hitanareo io 70 ty. Ty 70 de 73. 73 centimètre be zao. Efa 2 metatra latsaka kely zany. Mitovy daholo ihany io. Ity le 3,000 AR amin'le tena milay sady le tena mora matanjaka tsy mety matsony. Ka hoanary hakafiry nareo. Koko miorara be hony. Ahoana ny fomba fambolena azy? Rehefa mividy an'le izy aty aminay nareo dia na livrenay le izy na alainareo aty apotony aty Beravina Ivato ny toerana misy ny pepinièranay dia rehefa mividy anazy sy maka anazy nareo na terinay dia atoronay maimaim-poana nareo ny teknika fambolena azy. Afaka rotoana monja nareo dia mahazo vokatra. Afaka rotoana fotsiny nareo dia mahazo vokatra. Atoronay daholo ny teknika fomba fambolena azy, fomba fametrahana ny alokaloka satria mila ombrage be ny kafe. Dia rehefa mividy nareo fa zay tsy manoro-meloa satria indraindray nareo tsy mividy. Sahaza JP 10. To dia efa noté ao sahaza kafe 10. Am'le ohatrina ny sahaza io 10 io azafady. Am'le 500 am'le 15, am'le 30 teo. Anaky 10 zany an sahaza. To dia efa noté. Mba alefa kely anatempera sahaza ny numéro téléphone miaraka amin'ny lieu de livraison. Miandry ihany zay. Tsisy vidy mihitsy ve nareo raha tsisy vidy nareo dia ody amin'izay tsy efa leo be.